Ny filohan'ny antirmera ampirenena Andriamatoa sy teny Randrianasoloniaiko moa dia ny vahiny tao anatin'ny fandaharana Solanga ary iaraha mahita iaraha malala fa anisan'ny tena manohana tanteraka ny filohan'ny fanavaozana ankehitriny ity filohan'ny antirmera ampirenena ity. Na de eo aza ny fanohanany Andriamatoa sy teny Randrianasoloniaiko any filohan'ny fanavaozana Andriamatoa Colonel Mikael nilaza izy fa tsy mba karazan'olona misy lelaka izy teny Randrianasoloniaiko ary manakihana ny filoha Mikael ny tenako raha toa ka misy zavatra azokianina. Ankehitriny kosa hoe Andriamatoa filohan'ny antirmera ampirenena hitampoky hitam-pirenena fa tena miasa ny fitondram-panjakana ankehitriny ary betsaka ireo olana izay efa novahana. Ankahitsina ihany koa no namaliany Andriamatoa sy teny Randrianasoloniaiko raha nanontaniany mpanao gazety manao hoe mety hilatsaka ho fidina ve ianao amin'ny fifidianana ho avy ka namaly Andriamatoa sy teny Randrianasoloniaiko ny hoe izaho mety ny aloha lalana fa ny ao aorenako ny tena mahafoy izy. Ndeha mo arantsika kely ny mikasika an'izay Andriamatoa sy teny Randrianasoloniaiko ilay filohan'ny antirmera ampirenena namaly ny fanontaniana izay napetraky ny mpanao gazety. Ka zay fanontanianao zay angambany mety nirotsaka ho filoham-pirenena de zay angambany no anontaniana hoe ahoana ny manaraka mety ny aloha lalana fa le aorinako ao ny tena mafy. Zay. Ny matimatesany Andriamatoa sy teny Randrianasoloniaiko ny hoe izaho izy dia manao politika ankahitsina mahitsy ny fanaovako politika inona mo hoy izy ny zavatra tsy efa natao ateto tamin'ny firenena nolazaina mantsy aho tamin'izany fa olo ny mamindravatomanga nilazaina zavatra be dia be ny mikasika aho izy fa izaho dia mijoro amin'ny fahitsina ary ampahafantariko mazava eto hoe Andriamatoa filohan'ny antirmera ampirenena fa izaho no niantso ny gouvernemanta maorisianina voalohany tamin'ny antso antarobi hanambitra any Andriamatoa Mamiravatomanga saingy mila mametraka fitoriana any ilay mpandraharaha ka izay no nahatonga niantso any Andriamatoa Kofalidaya hitory ny filoha tale generaly ny orinasa vondrona Sodiaty. Aoka fatapoko fatapirenena ary ny gouvernemanta maorisianina diso afaka na diso anty teny nataoko ty raha nisy fisamborana anio PDG io Ravatomanga io avy aty amiko zany. Zany lehilahy voalohany nitsangana niantso ny gouvernemanta tany. Ina ny tenenan'olona hoe niaraka tamin'ny Ravatomanga tsy ny zavatra nataoko ny sauver azy raha zahay mpinamana. Za sy teny Randrianasoloniaiko tsisy afaka mandany zany ny rehetra. Mahinona n'olona tonga anao an'izay satria mbola tsy présidentin'ny assemblée zay. Za sa le orahanao tsy fantatry moa na itenenantsika azy na ora na ino fa azadinona fa ny taratasy zay nataoko tamin'ny ACC tsy présidentin'ny assemblée nametsarana koa an'ity fitondrany ity ary tamin'ny 14 octobre nanao fanambarana officiel ny ACC fijorono zao fitondrano zao ny fametsarana any président Mikael ho président ny fanavaozana ka amahinina za koa lehibe ny mpanoratra tamin'izany. Zany ny contacteko ny gouvernemanta ny maorisiana fa izy moa ny teny hoe tsy maintsy mitady olona hitory an'io de i Kofalidaya tany Maorisy tamin'ny fotoana io de niantso azy hoe torio io rangahy io de tonga de naka avocat izy nitory any Mamiravatomanga niawa fanaovana politika mangarahara ary raha misy diso zany milazatsika eto Madagasikara fa misy diso zany ary raha misy diso zany afaka miteny ny gouvernementany Maorisy hoe misy diso zany zavatra lazainy sy teny Randrianasoloniaiko zany. Anisan'ny malaza sy miteraka resabe amin'izao fotoana izao moa ny hoe mafiloatra ny fanjakajaka tatsimo manjakazaka ireo avy any amin'ny faritra atsimo namaly anio tsikera io moa Andriamatoa sy teny Randrianasoloniaiko rehefa nanontaniana. Itopoko lahy General Galinia hoy izy dia efa maty ka tsy tokony handova ny zavatra izay tsy mahasoa ny firenena isika satria izy no nametraka ilay politika hoe zarizarao hanjakana. Napetraka Andriamanitra amin'ny nosy ray isika malagasy rehetra hoe Andriamatoa filohan'ny antirmera ampirenena talileo fa malagasy raiky avao aza manaiky mizarazara raha nanjakazaka ny tatsimo hoy izy dia tsy tokony napetraka ny filohan'ny fanavaozana Andriamatoa Colonel Mikael ao Antananarivo ny projet izay tena ngeza indrindra ary ny vahoaka ny merina ny tena mahazo tombotsoa amin'io. Izaho hoy Andriamatoa sy teny Randrianasoloniaiko dia milevina any atsimo rehefa maty ary ny filohan'ny fanavaozana Andriamatoa Colonel
Colonel Mikael dia milivina any Androy afaka nataony tany atsimo io projet izay tena ngeza indrindra io fa noho ny fahatsapahany fa malagasy raiky avao sy ny fitiavan'ny malagasy izay piray tanindrazana aminy dia napetrany ao Antananarivo renivohitra ny projet izay tena ngeza indrindra fa tsy mba nataony tany amin'ny faritra atsimo. Izany zavatra rehetra izany dia manapirofo fa tsy manjakazaka izahay avy any atsimo hoy ny valinteny Andriamatoa sy teny Randriana Soloniaiko. Ialako tsiny ty fanontaniana ty président fa manina ilana tsiny ialako tsiny satria mahatsikaritra ny olona fa entre guillemets manjakazaka nareo avy any atsimo ao anaty fitondrana amin'izao fotoana izao. Manomboka amin'ny président mandalo aminao hatramin'ny filohan'ny mpanohatra aza dia avy any atsimo daholo. Fanamariany zany tsy dia ilaina loatra ve zany miresaka an'izany fahitanao azy? Io aloha amiko ilaina ny miresaka an'izany. Ina moa tsy ilaina miresaka an'izany? Aoka antsika tsy fiatsara velatsy. Ya zay indrindra mantsy. Ary za manao politika mahitsy ary zay fahitsipoko zay raha zay no hitenenana tsy mahay politika sy teny dia ialako tsiny aminareo vahoaka malagasy izay zavatra zay. Fa io zavatra misy ary namorona an'io zavatra io dia izany général Galélie zany. Dia général Galélie rehefa namorona an'io nametraka an'io zavatra io ary nanapaka teto Madagasikara io zavatra io ary namotika ny fanjakana fandimby ity zarozarao anjakany ty tao anatin'izay zavatra zay dia zavatra mahavariana ny Andriamatoa Johary ao anatin'izay zavatra zay dia mbola misy io zavatra io eto nefa Galélie fefa maty fa 100 taona laza Galélie fefa lasa vovoka ary zay ny taonako ny vahoaka malagasy mba hoy izy zay filoham-pirenena teo aloha zay président Ratsiraka zay hoe foin'Andriamanitra honosy isika zay antsoka antsika malagasy rehetra mba hipetraka izay firaisankina ho an'ny malagasy ho fampandrosoana any Madagasikara. Za mialatsiny aminao koa fa mba te hiresaka vahoaka malagasy za tompoko dia avy any atsimo i président ny fanavaozana dia avy any atsimo tsisy olona nanampo hoe zany président Mikael zany no lasa président fa izany misorako an'Andriamanitra voninahitro an'Andriamanitra fa tahaka ny tsy nahalalako ny fitombony taolany zaza tao anaty kibony reny ny tsy nahalalako eo rangahy eo no hitatana ty firenety tsisy nanampoan'le zay zavatra zay ka eo tsika androany te ilaza zavatra ao ho an'ny mponina Antananarivo ho an'ny vahoaka ny Antananarivo tsy akanavaka fa manina ny teny hoe vahoaka ny Antananarivo satria ny foko 20 miaraka amin'ny foko zay mbola tsy ao anatin'ny foko 20 sy miaraka ny vazaha sy ny karana rehetra isika menakavy moneto ary Antananarivo kapitaly aoka tsika tsy fampiatsara velatsy fa ny merina no foko eto amin'ny eto Antananarivo dia zavatra mba tiako lazaina ao anatin'izay zavatra zay intérêt ny resaka eto intérêt ny Antananarivo teo resaka tiako resahany intérêt ny Antananarivo raha misy projet ngeza indrindra hatao eto amin'ny kapitaly ny Antananarivo ny olona mahazo tombotsoan'izany dia ny malagasy rehetra tsy akanavaka eto Antananarivo ary anisan'izany ny foko mera tsy fiatsara belatsintsika fa zavatra misy projet numéro 1 numéro 2 numéro 3 numéro 4 numéro 5 tsisy ity fotodrafitsasa ho lazaiko anareo ity ity ny fotodrafitsasa lehibe indrindra ary ho tombotsoany vahoaka malagasy eto Antananarivo sy ho tombotsoany foko ny Antananarivo foko merina zany ity zavatra lazaiko ity tsisy mandresan'io ary raha io vita milamina ny fiainan'ny vahoaka malagasy rehetra eto Antananarivo inonareo projet inon'io io projet io saofoka 300 mégawatt
io no production any amin'ny 700 par kilowattheure no vidy farany mora indrindra manera Madagasikara tsisy hanana an'io manera Madagasikara donc zany foko hafa tsy hanana an'io zavatra fa ny zanaky ny Antananarivo tompoko Ingay Rajoely zanaky ny Antananarivo Ingay Rajoely fa izy no namotika an'io izy no nampijanona an'io izy no nanala an'le fa nisy vola teo fa nisy orinasa teo fa tokony amboary fa zanaky ny Antananarivo izy namotika an'io fa Mikael zanaky ny Toliara nampiverina andray ka raha itenitsika hoe manjakazaka izy manio tsy natanytany Androy tany angatsy azo atao any Androy io fa natao teto Antananarivo hoe atsara satria izy tsy mijery an'izany hoe tsy ary efa niteneny zay aoka tsika tsy hijery hoe Tandroy na Veso na Tanala na Sakalava na Merina ina fa isika malagasy rehetra fa androany isika no hitena an'izany hoe hanao adipoko dia miala tsiny miala fony tsy marina zany fa matoa zavatra ngeza ary tombotro lehibe ho amin'ny vahoaka malagasy tsy akanavaka rehetra mipetraka eto Antananarivo nataon'io rangaha io ary anisan'izany koa nitenako nandefa taratasy tamin'ny sosiété io tonga teto ndraiky andro any président Mikael sisy teny Randriana Somiako rehefa mba lehibe zay tena amin'ny zavokitsonay hoe mba tananaina nanao an'io zavatra io mba tananaina merina amin'io fa raha za maty dia ilevina any Toliara raha Mikael sanatsiny vava ody amin'ny mandrakizay dia milevina any Atsimo any fa tsy mijery an'izay zahay fa zany dia hitako hoe fampahidira zanaky ny Toliara nanao an'izay zavatra zay fa tsy mijery an'izay fa nijery hoe mahamalagasy iray atsika ino moa ny mikasika ny tafatafa izay nataony Andriamatoa filohan'ny antenimieram-pirenena tao anatin'ny fandaharana Solanga fa nitohiny raharaha mpisandoka andraikitra izay miisa 4 kosa tany amin'ny faritra Boeny distrikany Mahajanga faharoa nilaza ny solombavam-bahoaka ny Mahajanga faharoa Orlando Ramananarivo fa misy olona ao andapa miraitsykombakomba amin'ny ireo 4 mirahalahy izay tratra ny sandoka andraikitra tao amin'ny faritra Boeny distrikany Mahajanga faharoa araka ny fanazavana dia nanao tsiny sy fanelingelinana ireo tompon'andraikitra sy manam-pahefana hatrany amin'ny rafi-pitsarana ao Mahajanga izany tsy kombakomba izany ka nikendrina hamitsorana sy handefasana ireo mpisandoka andraikitra ireo ho any Antananarivo tsy ahivina fa ireo olona ireo dia efa voasambotra noho ny asa fisolokina andraikitra natao tamin'ny orinasa mpanao vato iray tao amin'ny fokontany Amparemahitsy commune Bilbaka ny volana Desambra 2024 lasa teo manao antso mivantana amin'ny filohan'ny firenena araka izany ny solombavam-bahoaka Orlando mba hijery ankaiky ireo mpiara-miasa aminy ao andapa izay tsy maty valavoan-kibo mirahitsy kombakomba amin'ny ireo mpanao ratsy manaratsy sy mandoto ny endriky ny fitondram-panjakana noho ny farany ihany koa moa dia nilaza ity Andriamatoa solombavam-bahoaka ity ny hoe tokony handray fepetra hentitra manoloana izany ny filohampanjakana indrindra amin'ny ireo mpanely vaovao diso sy mandoto ny fitondrana amin'ny alalan'ny compte fixe samihafa izay lasa miteraka fanelingelenana eo amin'ny vahoaka malagasy tsy azo ekena ny kolokolo sy ny tsokombakomba amin'ny ratsy mila mangarahara sy rariny ho an'ny vahoaka zay ihany koa no namarana ny videontsika ary tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia mankasitraka anareo na vitany haino hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka hiato misesisesy zay fa tsy halavy ny resaka hametra beloma izahay veloma vetivety amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary tompoko lahy veloma tompoko vavy